Fiadanana, ny tantarantsika an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe aoka ho sokafontsika ny loharano. Fony izao mbola zaza dia nipetraka teo amin'ny tanàna kely tao avaratra atsinanan'i La Frantsa. Io tanàna kely io dia toerana filalaovana midadasika, misy hazo maniry, lohasaha, tendrombohitra, nisy ray, renirano iray, sakeli-drano maro, dobo maro, lavabato, tany andimbato, sy ny sisa. Tsaroko nisy dobo kely mirefy 2 metatra ny sakany ary 3 metatra ny lavany. Tao izahay no nanjono tsiboboky izay nobeazinay tanaty aquarium feno zava-maniry. Navelanay itombo nandritra ny 3 na 4 herinandro ny tsiboboky mandra-palasa saona azy. Dia izay foana ny nataonay tao anatin'io dobo kely io. Afaka 7 taona mahery taty aoriana dia niverina tamin'io tanàna io aho. Dia hitako indray io dobo io izay toerana feno fahatsiarovana ho ahy. Indrisy fa maina ilay dobo. Feno ravina, ratsakazo, fako isan-karazany, maty ny zavatra rehetrarehetra, tsy nisy aina intsony. Azo misampana no nanomboako nanalana ny ravina, ny ratsana sy ny karazana zavatra maro izay mety ho hita tao. Afaka 2 ora ny asana mafy tao dia tonga indray ny rano kely aloha dia nitombo tsikelikely ka niakatra nandrakotra ny sisiny. Andro vitsy taty aoriana dia nipongatra ny tsiboboky. Niverina ny aina tanaty dobo. Izany dia mampandinikay ny toe-potsika izay mety ho toy io loharano io. Maty feno karazana zava-dratsy. Nefa Jesosy Tompo mampanantena ao amin'ny teniny, ao amin'ny filazantsara ny Jaona 4:4 dia voasoratra ny hoe fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboky ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Io loharano io dia mirotsaka avy ao anatintsika ary mazana tsetsina noho ny ahiahy, noho ny tebiteby, ny tsy fahampiany finoana eo amin'ny Tompo. Andao ary hiasa din izao fa fotoanan'ny fanadiovana ny loharanontsika izao. Ny Tompo mampirisika antsika anisy fandaminana ao amin'ny fiainantsika ka hanadio ny loharanontsika. Hiala amin'ny fahotana izay mandrakotra antsika moramora foana. Anjarantsika no mametraka aminy ny ahiahintsika rehetra satria izy no mihay antsika.